Ravina malala ampifaliana trano azontsika miona toy izao iain'ny tenin'Andriamanitra indray azontsika hanana sakafom-panahy entina velona amin'ity anio ity. Ho aminareo olom-boafidy araka ny fahalalana teo izay an'Andriamanitra ray amin'ny fanamasinana fanahy ho amin'ny fanarahana sy ny famafazan-dran'i Jesosy Kristy. Ampitomboina ho anao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Zoma 7 septambra 2022 ibanjinantsika aloha hevitra hoe miorina amin'ny finoana ny mpino. Andeha ry havana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Manompo masoka amin'ny tendrombohitra aho, avaiza ny famonjena ahy. Ny famonjena ahy dia avy amin'ny Jehovah mpanao lanitra sy ny tany. Tsy mba velany angozozana ny tongotrao, tsy rendrena ny mpiaro anao. Ino tsy matoana rendrena ny mpiaro an'Israely. Jehovah mpiaro anao, Jehovah fialofanao eo amin'ny ankavananao. Amen. Fire.
Mivavaka isika. Andriamanitra tsy mba mandao ianao ary miaraka anay mandrakariva miady atrehanay ka manome anjara toerana miavaka ho an'ny olona. Ho mankalaza sy midera me voninahitra anao zahay. Tompo, fatatrao ny fahalemenay. Ho mangataka famondram-ponao hatrany zahay. Mamindrafo aminay, mamela any irikay. Feno fananao masina zahay hanazavanay. Ny amin'ny fanambarana teninao zay hovakiana mba izanay mitombo amin'ny finoana, aizanay miorina amin'ny finoanan'ilay Jesosy Kristy. Aminaran'ilay Jesosy Kristy ilay mofinaina. Amen. Ny mofinaina ho antsika amin'ny trinité ravina malala dia hitanao amin'ny bokin'ny Exodosy. Exodosy 4 ny 7 ka hatramin'ny 1:30. Bivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Aroa Jehova tamin'ny Arona, mandeha any hitsenan'i Mosesy any anefitra. Dia lasa nandezika nifanena taminy tao amin'ny tendrombohitr'Andriamanitra dia nanoroka azy. Ary nambara Mosesy tamin'ny Arona izay teny rehetra efa nandrahan'i Jehova azy sy izay famantarana rehetra efa nandidiny azy. Dia lasa nandeha Mosesy sy Arona ka nanangona ny lolo ny zanak'Israely rehetra. Dia nolazain'i Arona ny teny rehetra izay efa nolazain'i Jehova tamin'i Mosesy, sady nataony teo masony olona ny famantarana. Dia niny ny olona ary efa reny fa Jehova efa namango ny zanak'Israely ka efa nitsinjo ny fahoriany, dia niondrika izy ka nikohaka. Amen. Ray Masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravina malala ho aminao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy ilay tiantsika. Mofinaina renesika teo, Exodosy 4:7 ka hatramin'ny 1:30 ravana, dia milaza ny amin'ny fiorenana amin'ny finoana dia noho ny famantarana. Izany hitantsika eto, noho ny famantarana. Izay voalaza eto amin'ity soratra masina ity dia ny fiverenan'ny Mosesy ho any Egipta sy nanehoan'Andriamanitra fahagagana teo aminy. Nambarany tamin'ny Arona izany. Indrindra ny famantarana izay nasehon'Andriamanitra taminy. Io famantarana io ny orenany. Ka na eo aza izay noverina ho lalatsarotra tsy maintsy hatrehina amin'izao fiverenana any Egipta izao, dia nino izy fa miaraka amin'ny hatrany Andriamanitra. Ry havana, ianao koa dia mety handeha lalatsarotra eo amin'ny fiainana. Matokia fa ny Tompo dia ny famantarana mba hiorenan'ny finoanao. Mba hereza fa misy hatrany ny mpiara-miasa hanampy anao amin'izay hiraka tsy maintsy tanterahanao. Ampioren'ny mafy ny finoana. Herezo hatrany izay hialohanao tsy andaona afoy ianao Andriamanitra. Noho ninona? Noho ny fankatoavana. Atray revana amin'ny faharoa. Ny fankatoavana azy. Tsy hoe notazimy Mosesy ho azy samyreny ny famantarana izay nasehony azy, fa nolazainy sy nambarany tamin'ny zanak'Israely koa. Eny, teo masony olona rehetra aza dia niny ny olona no famanginy Jehova azy ireo. Niondrika sy nikohaka ho mariky ny fankatoavan'Andriamanitra. Sambatra tokoa izay tsy nahita nefa nino. Fiainan'ny kristiana mihinana Jesosy Kristy ny fiainam-pankatoavana ary anehoana koa ny fiorenana ao amin'ny Tompo. Ry havana malala, satria mino ianao, mahaiza mankatoa, mahereza fa momba anao ny Tompo amin'ny lalana izay zoranao ho voninahitra ny anarany. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra ny mofinaina nomenao izay milaza ny amin'ny fiorenana amin'ny finoana dia noho ny famantarana ataonao sy ny fankatoavana azo avy aminao Andriamanitra ho anay mino anao. Vavaka aminao izahay, ny tasianao anay tsiraray mahafantatra izany. Iavaozana isan'andro amin'ny sehatra misy anay. Ary hay mijoro vavimbelonao marina sy mpanompo mahatoky ny teninao sy hay ity anao, ka hay hanasoa ny fiarahamonina misy anay, hay misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ary hay hitory izany amin'ny hafa koa. Jesosy, vonjeo ny fiheronenay. Sitrany ireo marary mila mivavakay, fampanasitrana ianao, ka toany ny asan'ny fitsaboana, atanjaro ho azo paoriana ka ampitombonao. Ireo mitady ny rariny Tompo, manaona ny fiainana, mba omenao ny rariny izy ireny, amin'ny fahamarinana ananany. Toandro ireo mareo fizokiolona, ireo sahirana, vonjeo sy arovo izay, amin'ny toe-javatra misy amin'ny fiarahamonina misy anay. Mitaheny amin'ny fihazakazanay, amin'ny fianarana, amin'ny asa aman-draharaha, ny tokantrano, ny fikasana tsara rehetra,
fa lo ivavaka izay Jesosy Kristy io fa mpamonjy anay ianao fa amin'ny anaranao novanay izany vavaka izany sy nampiandrinay koa ivavaka manao hoe raha nay eo zay ny an-danitra ao masina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra meo anay an'io izay anona sahaza ao anay ary mamela ny helikay tahaka ny namelanay zay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy fa manafahany amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Ho tanteraka aminao ny tsodrana totran'aran'i Jesosy Kristy ho hery fanantenana ho anao. Ny tompo anie anisy lalana amin'ny fonareo amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy amin'ny fanatrihan'i Kristy. Andriamanitra ny fiadanana hanorotona ny satana faingana eo ambany tongotrareo ko aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Teo an'Andriamanitra ery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.